ampianary zay Jesosy androany ary oka ho fenonao ny fahasoavanao, ho fenonao ny herinao, mangataka tompon'izaniza raha lasy anabavy tonga mivoareto amin'ny toerany androany, oka ahity sady atsapa ny fahalebiazanao. Manonona zay Jesosy ny fiadanana ho amin'ny sabatan'olo, fitsarana ho anay menakavy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana isika. Mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay tonga eto indray androany, ary mino fa hiteny aminao Andriamanitra amin'izay anjara afatra sahaza ho anao. Samy manana le mafanitsinitsy anazy mo Kristy. Na maro ara ny teny lazaina eto fa le anjara sahaza ho anao ihany ny tonga aminao. Le miarahaba antsika rehetra, manao zay samy ny tonga eto aza miampahafa anao fa atao tramin'Andriamanitra ianao tsy maintsy mandresy ny fiainanao. Amen. Ary eto ihany koa dia misaotra betsaka antsika rehetra zay namotro mamaly ao anatin'ny fanatanterahana ny dalina zay nataontsika fa vita noho iny ampahany voalohany. Mino fa mbola ho avy foana ianao ary ho avy hatrany. Alleluia. Miarahaba manokana, miarahaba koa ny Ray aman-dreny be ato zay tonga mba mamangy antsika, faly zay mahitanao Ray aman-dreny tahin'Andriamanitra manokana tompo. Androany zany dia asain'ny tompo iresaka aminao hoe mifantoha amin'ny hoavinao. Amen. Mila mifantoka amin'ny hoavy atsika rehetra. Misy moa karazan'olona mifantoka amin'ny androany ihany. Ao ndraiky sasany mifantoka tamin'ny lasa, hoe za tamin'ny lasa zay zalahy. Dio fa ny zavatra mitrango amin'ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny zavatra hifantohanao. Ny resultat am-piainana zany dia zay mihitsy. Mahatonga anao tafanao zavatra anankiray dia satria mifantoka tamin'iny zavatra iny ianao. Raha sanatria mibava zany ny olona anankiray mifantoka amin'ny zavatra ratsy dia tsy maintsy tafanao zavatra ratsy. Fa raha ianao mba mifantoka amin'ny zavatra tsara, tafanao zavatra tsara. Raha ho hitanao tsara zany manomboka zao fa hifantoka amin'ny hoavinao ianao dia hahita hoavy mamiratra. Amen. Ka ao amin'Andriamanitra ao misy karazana fampanantenana maro be zay jerevantsika eo amin'ny bokin'ny Hebreo 12:10. Hebreo 12:1. Hebreo 12:10 no vakitsika. Dia mivaky toy izao, Hebreo 12:10 ny faharoa. Izy hoe koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina atsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisika zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo atsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana apetraka ny loantsika izao. Mijery ny Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, ary izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy mitandrenatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo anoloana, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany sy zafiantrianan'Andriamanitra izy. Amen. Ny olona anankiray rehefa magnaradia n'Andriamanitra, indrindrandrindra na dia ataoko hoe tsy mivavaka ary izy fa hoe olombelona fotsiny ary ny agnarany, milohany atongavana eto ambonin'ity tany tia ny programmen'Andriamanitra aloha izy hoe ty vehivavy ty, ty lehilahy tia ho sala am'izao, ho sala am'ry. Ka indrindrandrindra atsika magnaradia n'Andriamanitra dia miaina atsika amin'ireo karazana promessin'Andriamanitra, satria milohany manamboaran'Andriamanitra anao dia efa misy teny milazay mahakasika anao. Atsika izy zany na dia tsy hitatsika rehefa atao amin'ny monde spirituel atao anao vao tagnaty kibo mamanao dia efa niteny Andriamanitra viavy eo, dia efa tsisy nahovany mihitsy. Sasa tonga teneny hoe lehilahy mody mijery fototsika amin'iny koa hoe anao échographie sy ny sisa efa voatendry aviany daholo zavatra jiaby na ny zavatra iainanao koa. Ka ny promessin'Andriamanitra revana tsy maintsy tanteraka, indrindra aminao zay manaiky anaradian'Andriamanitra. Tsy atsika reo no misafidy an'izany fa zavatra ataon'Andriamanitra ho fiainatsika zany. Zany hoe izay sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ataony amintsika.
tsy vitsy anefa ny olona maty miaraka amin'izany promesy zany, tsy tanteraka atao ny fiainany ny promesin'Andriamanitra. Maty koa izy fa tsisy raha. Betsaka olona ohatran'izany ao ny sasany amin'ilay fomba fitenenantsika hoe disfilière. Tokony hanao zavatra hafa izy, lasa zavatra hafa ndraiky ny natao. Tokony hiaina zavatra hafa izy, lasa zavatra hafa ndraiky ny miaina. Inona raha mahatonga an'izany? Betsaka ny ohatran'izany. Matetika ny tsy mahatanteraka ny promesin'Andriamanitra ny fiainantsika dia satria tsy vonona tsika hiaritra zavatra. Zay edy maloha e. Ohatra fotsiny zao be da be ny olona tsy mahavita miaritra toetran'olo. Aminazy raha vao olo tsy mifagnaraka amin'ny sainy fa alohatsika samy miala e. Tsy vonona tsika hiaritra. Nefa na ny olo maventy be taloha ary miteny an'izany, zay maharitry jipony mahita fahalalana. Ia, mahay raha olo maventy taloha. Ary voalazan'ny Baiboly koa fa zay maharitra hatramin'ny farany tadidio fa naizanaiza tany andehananao hifanena amin'olo fa hafa foana. Mampiara-miasa iny na ampiangonana mananty misy olo grave koa miato. Anao zany le mety regny mety efa ancien kakato ireny mitsy magnadara ndraiky. Anao mijery anazy koa viavy eny donc tsisy karan'iny donc mbola akato azy ny ankanivan'iny benao. Anao boroko mbola tizaha anazy. Zany hoe amin'ny fiainana zany misy fampisana amin'izany foana. Nandeha anatsimo anao, nandeha anavaritra anao. Naizanaiza tany tianao andeana, tsy mety hifanena amin'ny zavatra hafa. Fanjaranao zany no mivonona. Tezao andro manalina ny fonao ahazaka. Na misy raha mahafinaritra eo, na misy raha mampatezitra eo, na misy zavatra mampalahelo eo, mevanahy Andriamanitra toe-po ahazaka. Amen. Ary jereo tsara fa na ny olona manambady ara, ny tegna marina ny fanambadiana tsy vatana loatra fa toetra. Anao zany zay rehefa nisafidy anambady olo araiky anambady toetra ny olo io anao. Dia miomana zany mandrakizay anao akô. Zay boko mahatonga ny sasiny miala am'izy. Tsy digny ny toetra ny viavy io, tsy digny ny toetra ny lehilahy. Anao tadidio fa tsy manambady randrana zany e. Rehefa misy positisy sasiny amin'io. Fa miomana zany rehefa hoe za anambady toetra ny olo io anao zay manao. Lotrotra'izay le zavatra tiako atongava. Matetika tsy mahatanteraka ny fiainantsika, tsy atongavantsika mitandro. Dia vokatritsika tsy mahazaka zavatra sarotra, tsy mahavita miaritra tsika. Maika hita ao olo sasany tsy te homenatra olo, za tsy te homenatra, za tsy te araka homenatra aminareo. Tsy zakatsika le aratsian'olo. Nefa jirevo fa ny olona rehetrarehetra zay matoa hitanao hoe misanatra hono izy. Na vitan'izao hono izy, na vitany miaritry vavan'olo. Miaritra fagnaratsiratsina ataon'olo. Izany hoe miaritra aenatra, miaritra fahafamaraka. I Jesosy Kristy zao, le natonga le agnarantsika hoe kristiana. Avy nifadianina 40 jours izy. Dia ino ndravo nataony? Nandeha tany amin'ny Jaune izy mba atao batisy. Mamenamenatra zany. Anao nefa le mivolagna hoe za le zanak'Andriamanitra. Za le Mesia. Za le ohatran'izao. Fa nandeha tany amin'ny Jaune ndraiky izy. Mba atao batisy Jaune fo. Karaha tsy mety tafaboaka loatra raha ty. Mamenatra zany. Raha anao tamin'ny plasin'i Jesosy, vitanao ve le hitady amin'ny Jaune ndraiky? Na i Jaune ary nivolagna, za tsy maintsy magnano batisy anao e. Na mba amahita vikiraronahity tsy tokony za. Tokony olo-kafa. Fa ozy Jesosy atovy amin'izao izy fa Jaune mety akety. Azonareo ve zavatra tiako ampitay? Tsy maintsy hitady amin'ny Jaune izy mba atao batisy. Ary aveo niaritra azo fijaliana. Tsy mora zany e, za milaza aminao. Niaritra azo fijaliana. Ary aveo nitsangana tamin'ny maty. Zay vao nahazo an'ilay anarana malaza. Fa tsy hoe tonga dia nalaza be be foana Jesosy. Izay raha mahatonga anao mampahery atsika zay matetika ianao mety hoe teraka tagnatina fahasarota. Misy amintsika reo teraka ny laosan'ny papany.
teraka dia ao ny sasany maty ny mamany teraka dia nisy zavatra sarotra aveo no nitrano après ny fampiarahana tsarofa misy zavatra goavana miandry ianao tsy ozy ny tolo amo dia matetiky malaka sy kotoavana amin'ireny olo maventy be taloha reny foa aza tositosika ozy ny olobotry fa tsy fantatra zay anao kaba aza dia miavona loatra fa tsy hainao io olo marinenao iny mitavandrenao iny izy misy raha mananjany amina fiaina zay fomba fijery zay mila ianaranao mila ataonao ka mitroatra amin'olo magnanova mbola tsara fa tsy vidigny lavitra bonjour mandeha akory e vita satria matetika ampianariko atsika zany atsika ne ny forcen'Andriamanitra atsika itiany olona rehetra fa tsy ny forcen'Andriamanitra atsika tsy maintsy mikamarady amin'olona rehetra tsy midika zay olona ataonao bonjour ka lasa kamarady tsy midika zay olona ataonao bonjour ka mifindra aminazy fahaizana anao tsy midika zay olona ataonao bonjour ka lasa ny dolo volanao jiaby maheno tsara betsika ain'Andriamanitra reny ka ao anatin'izay jerevy tsara fa na i Jesosy Kristy aza zaza natsangany Josefy azonao va zany natsangany tsy tena zanany tsy haiko moa karakory fahaizan'ny marina ndresy lavitra tao adionatsika tafeneriva misy marina fitiavana zazy sana Josefy volagny mary dia farany vola misy ahy magnino any fo dia ataotsika miratsy fiavana araiky fonde fondrobe grave nerevaka eritreritry madaminao zay mbola tsara niaraka tamin'injovo akendry izy midéclaré fa bikibo na anao mbola tsara nalitana tsy mora zany efa rany any Joseph tsy mamino fô izy ko raiky mbola diniky fa izy mifambolony ko zigiahy volamo enjenjeny zigiahy miahagny koa ohatra zay i Jesosy zaza natsangany Joseph nefa jerevy ny aveniriny aveo tsy hoe rehefa natsangana anao ka tsy misy avenir ny zavatra matetika manaraka atsika koa lendray atsika io manana ny fomba fijeritsika manokana zay tsy te hianatra amin'ny hafa tadidio fa tsy zay fomba fijerinao akory no tsy maintsy mety na izaleza fa misy fotoana anao no mianatra magnano trandraka talimena dia volotany araha zay souplesse zay ilay amin'ny fiaina zay nge natonga an'Andriamanitra revana nifidy ny Petere dikan'izany hoe Petere zany dia hoe zozoro na hoe flexible zay flexibilité nananany Petera zay natonga ny Jesosy nifidy azy izy zany olo mora ody mora folahy mora atodiky mora anary iny tompony anao ka misy fotoana anao zany na dia zavatra tsy mety aminao ara inoy fotsiny tandrineso fa tsy eo anao tonga dia maneho hoe tsy mety amiko zany hoe raha mbola za foana tsy mety amiko zany ireny matetiky manakana satria Andriamanitra rehefa hitahy anao tsy voatery ny zavatra tianao sana amin'ny fampianarantsika tamin'ny premier culte rehefa hitondra ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Ezipta Andriamanitra tsy tamin'ny lalana moramora nitondrasana andreny fa lalana sarotra tamin'ny lalana misy ranomasina mena ka nendray anao mety hoentin'Andriamanitra amin'olo tsy tianao mihitsy nefa ao le vahaolana ho any nendray anao mety ataon'Andriamanitra miara-miasa amin'olona tsy mety amin'ny saininao mihitsy nefa ao ny fanalahity eo zany ny tena bazy toepo maloha amboary tsara toeponao amen alleluia amboary tsara toeponao ary ny lakle na fiainana dia io aizany toeponao io ihany ny lakle na fiainana satria ny résultat ny fiainanao dia zay zavatra avy ao amponao ka io zany no anisy zavatra nasain'Andriamanitra ny tandrema ozy hoe
andreo ozy ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra fa avy ao ozy no ivoariny aina. Hitanao matonga lehilahy anankiray mipiripirina ane matetika tsy de izy de ipiripirina loatra fa tsisy raha agnatariany. Matetika volamintsika zany raha ne niagny toaka ro ngiahina fa izy tsisy voly vidiana izy tsara izy niagny ataovy manambola ke mo ataovy miasa ke mo ataovy manjary ke mo ino mieriny koa le taloha zany le zany zany efa agnaty ao ziny zavatra hita amin'ny fiainanao dia zay zavatra avy agnatinao ary iny zavatra anankiray iny le mila tandrematsika matetika be da be n'olo tsy mahazaka fisandrata satria ny fisandrata moa raha vao mamoaka le raha agnaty. Raha misy raha tsara agnatinao ao avoaka ny fisandratanao fa raha sanatria misy raha ratsy agnatinao ao avoaka ny fisandratanao. Misy viavy zao ohatra mipiripiriny tsara iny fa ataovy mahita asa moa izy mahataly izy magnodringidringy jiaby fibolaka masololo izy nefa raha tsara nalony hatram'izay fa lety izy miasa magnino zay moko miasa tsara voatery mibolaka miasa tsara voatery tagnatangantsika fa misy de ohatrany zany avoakany le fahombiazany le toetra isana misanandro anao zany matetika mahatonga an'Andriamanitra tsy mety mampetraka anao amina plasy anankiray tsara. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mety manome anao ny zavatra tadiavinao satria mbola hitany anatinao ao misy toetra tia mipoerapoera, mety misy toetra tia mamavaratry olo, misy toetra tia mangalatra ao io ozy koa namena miliary fe me ozy akiriry ray manotombo raha ataony taloha koa finazy vola faly daolo bara jiaby antany ray agnateriko rehitsy dao zay gn'olo amin'aty tsy magnefa za fa ela za tsy mahidy io zay tamitsany ka fa mahazo azy vola titeziky bara tantanagna mitrako rehitsy anao gômo jiaby ndray mamy dao nagnido tomby Davida avoakany ifisandratan'i raha jiaby agnaty fo azonao ve zany misy olo hitanao karaha milamy hoe tsy ioany iny tegna izy ka denizao anao magnamboara ny toeponao denizao mianara ohatra anao olo mora vinitsy mba mianara hoe tsy mora vinitsy ohatra anao olo masiaka mba miandronao misekalme hoe za tsy asiaka tain'Andriamanitra anao isanandro io mila ianara ary zavatra anankiray tsarovy mandrakariva fa tsy voatery hitovy qualité amin'ny problemenao ny solution men'Andriamanitra tsy voatery ndraindray koa tsika mitady raha mifanifanitsy mitady raha fanimpanoko tagnaty baiboly tao anisy général anankiray tsona hoe Namana fa général io boka tagnaty saigny anazy avy tandrano zany any izy koa tonga kao za botsy amin'ny tantagna fa aevaeva ambony logo teo izy tagnany pastera zegny raha mba tagnaty lohany or nefa vao tonga teo izy de ao izy Elisa mpaminany fa naro mila mijibika keza ampomno hôpital Belgia tebokinga ilo kegna mba hainamora za général satsia na ao zay Elisa fa tsy haiko raha fa zegny raha hitako ndreo mijibiky impito anao mahivana dia tsy mbo indray mandeha koa fe mipito venitry ngiara fa debianana ifo ozy madedeanana misekika reto lasy izy olo tandala mbe tegna amizay soiana izy fa mitondra mpiasa le manana mitanga patron anaky patron ko nandao hoany izy kegny tomabiligna na miaina mba mahivana bokana anaky patron izy ko nandao hoany izy kegny vola anaky na miana mba mahivana bokana fa natsy nandao hoany nary ambulanja asany mijiky mpamotalo be andana fa rivariva kefa tsy de marolo batry mandalo
teo izy voresy lavitra zay volagno sody mandalo akely bandry tsy olo gradiefa fa ianao saty be anao ijiky amy rano maloto zay la zay molo voranona nino naritra manao volongony eo ia le farano loko nandeha zay mijiky ngongolo maty ke nanendrako tsy mahivana jiky fangolo satria impito le resaky soran'Andriamanitra fa nadio zany hoe tsy voatery fagnaraka amy raha anaty saigninao ny vahaolana omen'Andriamanitra tsy voatery fagnaraka amy raha anaty saigninao ny solution amen'i Jesosy tadidiko tsara tamy voalohany naresy lahatra na ivavaka zany hoe nanana problème zao e raha nyvolaninjare taminaha ndraiky anano pasteur anao e vinitra le zaka izay misanato zaho zany vilbolena reminjay satria papaneta aloha pasteur ko de hitako tsara be raha nanony ndraiky zare mandeha mivavaka iny avoloky varomasina aizy malavary za na angalary Jesosy ko zamizay atoko raha magnanjay fo ary tegna hoe tsy de nasiko considération zany hoe asa pasteur tegna tsy afeny koa raha hafa ny tiako fa raha voatsy nanaiky am'ziza nahita problème isan-karazany fô tamy fiaina satria asa no mitadiavo vahaolana mitadiavo pasteur ndraiky raha volan'izay mifanipoka tamy raha tagnaty fa ny minitra zany nagnetika izy koa zay miaraka ndao hianatra école biblique ndao hianatra an'izao hianatra an'ry nanomboka teo nanomboka ny sokafan'Andriamanitra lala tsy mifagnaraka tamy saigny namana mihitsy hoe asaigny mijiboky anaty rano ndraiky de mivaho azy fanasitrana izy moa malala fa mitsimpetrahanao amin'ny seza io anasitran'Andriamanitra le aretinao nefa anao metimety oatra tsy mety zao tsy voatery mifagnaraka amin'ny angezany problémenao ny solution omen'Andriamanitra alleluia Andriamanitra rehefa tianao zavatra aminao de tsy maintsy asiny problème manao azonao zany asivany problème satria lavava io ihany no fomba anankiray afahantsika miona amin'Andriamanitra fitahina zany tsy ionatsika aminazy zany ny olo vo nahazo asa vaovao tsy mety hitrandea am-piangonana ny olo vo nahazo promotion vitsy arazo isaina amy ratsan-tagna zany le iza pasteur fa matetika na izy marary na izy manana ola na izy misy karazana ampiasedana zavatra mitranga tao fiaina ireny ihany no afahantsika miona amin'Andriamanitra ka efa principe-n'Andriamanitra mihitsy zany io hatram'izay hoe anatina problème foana notodian'reto aminazy zay natonga anazy raha voantonany zanak'Israely avy tany amy tany Egypte tsy maintsy nampanalova ny tany désert ary tsy vitan'izany fa natao mifanena tamy ranomasina mena miantony mba hafahany ireto zanak'Israely reto hitady an'Andriamanitra tainy Jesosy ny zavatra nisy zao tamy Josefa manokana tamy nanofy izy nahita ny falebiazana nefa fiainany ia tsy hitagnataritra na falebiazana zay na reky zany hoe Andriamanitra rehefa de manaiky ny fisina problème mba hafahany magnatanteraka ny teniny amy fiainana salan'ny Abrahama nantsoina ny firenena lehibe Abrahama nefa nisy problème atao tsy miteraka firenena lehibe tsy miteraka ahoana koa raha karan'izany eken'Andriamanitra ny fisiny problèmenao iny mba hanatanterahany ny teniny ny tegna problème ny Josefa ozateriny a tia miresaka loatra betsika amitsika koatra zonaka ohatran'izany tia miresaka loatra tsika zay raha jiaby mitranga iny tantaretsika amin'olo dao nefa misy olo mipetraka akaikinao olo mifanerasera aminao miara-misotro aminao miara-miasa aminao nefa mialina de izy zavatra lazainao iny ndraindray izy io aregistreny mihitsy aregistreny amy telefony io zegny androzy raha mivolaniny makasika anare akato nefa zare akoa io no amoakan'le fitahina
anao nefa zany sincère be mba niresy hoe tena satria ndray amina fiainan'olo misy raha karazany za rô tena halako raha ataony riano ny tafanony agnaran'olo izy akato fa miandry tenditony fa mamono ny plakeny anao na registré mo kiraha narety takeny saraka tonga ny ampoditsofin'olo agny raha na andigny amizay moka anao tina andigny résultat lasa ihany ny roto lasa ihany ny tenditony raha ventanino adinonao efa nisy enregistrement tonga ny amizay mety hoendrika fetsepokelinao taty amy sisiny tonga tany andramobe azonao de zany le problème ny Josefa zany tia miresaka loatra izy zany tsy mba discret izy tsarofa tsy ny olona rehetra ny faly amy fahombiazanao tsy ny olona rehetra ny faly maharegny fa anao azo place azo vola azo andy na azo andry atsika o zany mbola karaha manivaditsika amy farany taona fa tsy mariny anaty kartika aizake mitamako mavetiky idory babako fa idorinay akafo tsisitsisy nefa magnino mazy 13e mois zany tonga de resy karaha taona mety 13e mois tsisy raha tsy dradrano izy raha izy tena misavin'olo nivoto tanany zany andemile nivoto tanana fo tsy anao ejelde asa de mba tia mikorana loatra io azo ataony miresaka fa fiainanao azo atao resabe ary rehefa mba miresaka mba tandremo raha volagny babanao fa tsy hainao olona registre izy ny olo rehefa tsy tianao mitady ny moyen rehetra izy ahaiza ny atratraranao tainy Jesosy enena alleluia io ny problème ny Josefa io nalefa ny rahalahy ny tagnaty lavaka izy de aveo navoaka indraiky moa zany soragna an'Andriamanitra fa acte prophétique sady io fa na ao anaty lavaka ianao tsy maintsy avoaka alleluia raha tena Andriamanitra na sinabavy ny tomponao aza mamoy fo amin'ny zavatra nalovanao androany fa lalana io ho amin'ny hoavina lalana ny ranomasina mena tsy tanàna nipetrahany zanak'Israely fa lalana iambitany makany amin'ny tany Kanana de raha mandinika ny tantarany Josefa ianao izy de lehilahy tia mamela heliko izy tsy mba mitana ratram-po zany ireo toetra tsy manjary nataony rahalahiny taminazy reo mbola izy any aveo no lasa fitahina ho any rahalahy nanisy ratsy anazy koa i Potifara le patron nampigatra anazy fa Josefa reo agnaty tsy nahitanao mihitsy verset hoe nanao carte sur table tamin'ny Potifara izy ahoana amizay fa regleko anao tsy mananao vazance izy tamin'ireo olona reo na de lasa premier ministre izy un jour ka ny mpamela heloka de lehibe lavitra no zay navelany heloka io zany fahamarinana zany amin'ny fiainana amin'ny resaka ra-panahy izy resafa io ary tadidinao fa ny fiainantsika hitatsika masoa de feheziny tontolo ara-panahy ka raha anao zany navita nandefitra amin'olo araiky lehibe no iolo iny anao zay le tenin'olo maventy koa hoe tsy folaka fa mandefitra ny mpamela heloka de lehibe lavitra no izy avela heloka raha teo lehibe par rapport amin'ny fahavalinao no ndana avelao heloka izy raha teo lehibe ny amin'ny olona lazainao fa rafy vavinao hoe rafy lahinao hoe ndana avelao heloka izy fa ndraindray tsika tafiteny hoe za maty fôna za fa tsy mivolana anao ny mifoaty fôna vedodobaka itoela ma fa aleo mba manapa-kevitra hoe alora angajanona amizay aza miandry avelan'olo heloka fa ndana mba mamela heloka secret zany fatakarana zany nendray tsy mandigny aizy mbo aniny tsy ho avy an-dranoka ty aizy mbo aniny tsy ho avy le tady ana aza miandry an'izany fa ndana anao mamela heloka amen mbola tao amponja Josefa fa efa nampiasaina le fahasoavana nomena Andriamanitra azy mba hanampiny ny hafa nisy olo miaraka nigady taminazy tao fa nampiasainy Josefa le fahasoavany le mavita mandika nofo de iny namoka ny olo iny ary tonga tany amin'ny destineny le olo ka na de mbola ao anatin'ny situation misy anao io ianao miezah foana manisy soa fiainan'olo fa
Izay zavatra zay anandratan'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Zany hoe mbola ao anaty olana ianao fa afaka manome vahaolana. Karaha ataonay rehetra ny rehefa indray mba misy olana fa zay mahavita manome vahaolana ho anao. Ny indray za hitanao mimoe masonao eto mitokakaka io misy problema kely nenay. Fa na dia ao anatin'ny olana renao aoka ianao mpanome vahaolana. Amen. Ka enao rehefa manana destiné na hoe manana anjara voateny manana hoavy eto tamin'Andriamanitra tsy miady ianao mba ho any amin'io destiné io fa Andriamanitra no mametraka anao any. Fa ny anjaranao mianatra toe-po mifagnaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa betsaka moa olo miady mba andeha hapetraka Andriamanitra andeha hametraka anao. Azonao ve zany? Ia. Fa matona mbola tsy tonga amin'ny tanjona irinao io misy zavatra mila hovava. Mety fomba fijery. Misy olona hoe mangataka moto amin'Andriamanitra fa lasa foana roa taona telo taona fa tsy azon'le moto e. Ny antony tsy nahazoanao an'le moto satria regnin'Andriamanitra anaty fonao koa hoe izy koa tratranao andalam-pasika raha fivavinao piritsino ranom-potaka. Sasa mbola tsy tonga amin'ny destiné dia magnofinofy ataovy tonga kely mazahy tanarena. Rehefa miomana mba nankirihiry jiaby. Izy io mbola tsy tonga amin'ilay sehatra aby efa zany nofinofy. Zao voalohany indrindra sara raha miakatra Tananarivo za mamonkoa varavaran'ny zareo hoe tondeja e. Izy Andriamanitra vous n'êtes pas qualifié. Mahatonga ny Josefa neken'Andriamanitra ao amin'ny destiné satria fantatr'Andriamanitra fa go tia mamela hery izy. Amen. Ianao koa zany mila mianatra an'izany toetra zany deny zao. Deny zao. Zay zavatra zay rehefa manao fifantohana amin'ny hoavy araka izy resantsika zao. Halleluja. I Abrahama nanolona ny Lota. Jeny tsara fa nasainy Abrahama ny safidiny e Lota. Alefa anao naozy mifidiana. Zay le tsy fidinao alaiky. Azonao le izy. Zay le tsy alainao alaiky ozy mantsiny Lota. Raha ianatsimo anao izy Abrahama zany navaratra. Raha ianavaratra anao zany inatsimo. Raha ianandrefa anao zany maintsina. Faranao mijery zany Lota mijery le tany mba metimety. Dia jerevanao ny safidiny Sodoma sy Gomora. Fa Abrahama zay efa nanana anjara voateny mivoary tranonao sy ny renao sy ny renao fa ho ataoko firenena lehibe anao. Efa nisy teny zany tany hoe ho lehibe Abrahama. Ka na izovy safidy anao anakeo tsy maintsy tonga any fo izy. Azonao ve zany? Izy nampaniraka ny Lota ny safidy. Fa tsy nisisika izy na hoe miady zay tsaratsara. Ambedy teniko foana zany matetika hoe l'homme grand ne se bat jamais. Tsy mila miady aminao zany ngeza. Anao fo sahiran-tsaigna aminazy. Tahiny tompony. Jereko ny fomba nazahoan'le vehivavy janga ny zanany tamin'ny andron'ny Solomon. Tsy tamin'ny alalana combat. Notsika hoe fandrovoranga. Za koa resina amin'ny ampy. Za koa tsy resina tanana io. Fahitena no entiny reveliana izy. Ka ny destiné tsy adiva fa zava-boatendry. Zava-boatendry. Efa nitenen'Andriamanitra hoe ity apetraka teto. Ity zao. Na ela na enga io tsy maintsy tonga aminao io. Fa matoa io tsy tonga mbola preparena anao. Jesosy Kristy zao fa destiné andeha hamonjy an'izao tontolo zao. Fa tagnatin'ny 30 taona ny tariminy Joseph fo malaka. Enjaka zany rehefa. Hoe anao te hanana plasy, te hanana anjara ndraikitra maventy, mba te hiova fiaina, 30 taona na mandiny fe. Nefa anao amin'ny olo jiaby mbola ahoana Mesia. Zay le mahita anao tena nirezany an-danitra, nirezany an-danitra, masiny meranao. Ary efa fantanjare hoe io izy. Fa 30 taona botikiteko, sy mitatitrano ndraiky manao. Eny lanjelagnany ny lalahy be. Le tsy raha. Eny mandeha malaky te. Tsisy raha tsy natao. Iny le Kristy zay no izy n'olo jiaby mataloha. Tsy mety nahita
ahitana manifestation misy naviana satria nisy zavatra marobe ny anarany tao zany revana matonga Jesosy anao izy koa fa mariny ananjy mitoroteny misy famoarana ndray andro misy zavatra karan'izao ndray andro misy begady anao zabe na olo mitandregny anazy viteny hoe aiza zare ahitany iranaty fahalalana be karan'izany nanana faharetana izy mianatra fa nenetsika maika tsy mahadiny miaratra telopolo taona ary io problème Mosesy maika Mosesy rehefa maika Mosesy le tsy maintsy nampilefasy ny tagnaty ala tagny Mosesy eny feno telopolo taona koa vao nanomboka ny ministère ohatran'izany Josefa telopolo taona ane Andriamanitra zany mamolavola olo mba maty ndraiky maloha zay vo alefa ka ny hoavinao io miankina amin'ny fahamatoranao raha anao zany le olo mbola be vava le anao le olo mbola sarotiny raha mbola ilanao vo alefa azonao ka zany ary Andriamanitra tsy azanaovana trikazy hoe niova o ny pozinao dia faniny Andriamanitra mbo izy triky vo non fantany anao ohatran'izay izy afa jerevonao niteny taminao Andriamanitra fa amonjy ny ankonany nefa nisy problème be tsy maintsy nanamboatra sambo fiara manao enjana izy zany manamboatra sambo mavety be ataovana biby jiaby zany mbola mega église tsika fo mbola kely fa zavatra inteza be ary tamin'io fotoana io le inoanazo le prophétie tsy mbola nisy oragnandro zany ho tambony tany ty nefa anao nde hiteny amin'olo jiaby hoe hoavy ny safodrano na olo tsy mety oragnandro safodrano nga ino raha magnanambory iro atao tsy mifoka mety fa fatampera mety foany ihany de tonga de nahazo esy nahazo latsy ty satria afaka ataotsika mivola hoe hoavy Jesosy ika zo mo tsy mangadalatsika karaha ataonay zany moa de le namagna mpanisy mbola tsy avy fomaro Jesosy zay dia naregnanao le monivolana ndoza le vavy voavy Jesosy folo taona ty afara anao mitrotro amin'jareo ary mbola tsy tonga elake mbola nivolana anay koa lake hoavy Jesosy zareo amiamiany zareo moka te ohatran'izany zavatra nazo aminao hoe hoavy ny safodrano nefa na oragnandro raiky mbola tsary nilatsaka tamin'ny tany tamin'io tsy mora nilatsa naso anazy na teo azy zany ndraiky zany dia nifantoka tamin'le tenin'Andriamanitra foana satria ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tantera alleluia Jesosy resako anao teo nanana destiné fa tsy maintsy niaritra karazana zavatra karazana problème maro tao ambony tany mifanina tamin'ireo fariseo Saduceo mpanorandalana niatrika ny Satana izy hatramin'ny Jodasy zay tiara miasa taminy namadika anazy tsy mora zao tonatreny Jesosy afa jereo fa mbola vitany Jesosy ny namoroko ny Jodasy olo mankahalanao ampiasana ary tsy ataonao bonjour fa i Jodasy rehefa fangary Jesosy fa hamadika anazy ary hamono anazy mbola vitany Jesosy ro nagnano bijour iko moa zany bijouna lalany beke malaky vita azonao ve zany mbola vitany Jesosy nagnatona ny Jodasy satria Jodasy mbola vilavitra ny jereo fo zany any voitany tsy maintsy raomany zay oroko no izy tonga na ririndekiny korelelaka sara bilary mibibisana biky raikitra izy nagnano bijour mbola namoroko Jesosy fa tsy mialinaky ro zay te traître non tsy nataony an'izany fa mbola réaction andavanandro foana réaction anao nefa ny voaolo tsy nanefa volanao na hoe regninao nizakany zao makasika anao to de bloquenao téléphone ny tsy arabainao izy andalaka toepo daholo zany toepo sinao hoe zany or nefa Andriamanitra magnomagna anao amin'ny zavatra tsara ny zavatra tsara rehetra nefa ho za teo zay zavatra avy anaty fonao ihany no avoakany dia nizao mianarana amen na mbola vitany Jesosy na mbola namoroko ny Jodasy zay hegnatra ho anazy Jodasy hegnatra ho an'i Jesosy
Anao ve mba mavita mifagnatika amina enatra? Olo magnaratsy anao ifagnatrenao. Olo mankahala anao ifagnatrenao. Atoroko anao izy androany. Amboaro kely fonao. Indray io ihany problème anao io. Mianara za mba mahazaka toetran'olo. Mianara mavita mandefitra tsy miteny mihitsy manoloana n'olo mankahala anao. Mianara mba tsy hiady aman'olona na dia fantanao ara fa misy provo tokony hiadiva. Mandefitra. Amen. Ahoana ary mety bavana amin'izany rehetrarehetra zany? Voalohany indrindra ianao mila manana fanambarana. Mila manana révélation. Ikarakory moa fanambarana zany apestera. Isan'andro ianao io mba mitenena phrase anankiray. Hoe za tsy maintsy tafita fanambarana zao. Za salama. Za mandresy. Za tsy haiko inona mba phrasenao. Inona mba mot tehirizinao jusqu'à androany. Zany mahatonga hitanao ny fiangonana rehetra samy manana ny fanambarana. Nao zao mankany amin'ny efitsika eny manana ny fanambarana efitsika eny. Mankany amin'ny katolika ianao manana ny fanambarana. Mankany amin'ny fiangonana isan-karazany ianao misy manao hoe biblesse. Manaraka atsika izy mifahasoavana fanambarana zao. Fa raha mba mitodika aminao tsika mitokantranonareo, inona mba fanambaranao? Inona zavatra mba voizinareo na mitokantranonareo? Tsy ne mangala moramora fahirin'ny papa zany mba fanambaranao. Niova fiainana tsy karaha taloha. Zany mba fanambaranao. Mila manana an'izany ianao fiainana. Ny Job zao nivakitsika tany amin'ny fidirana voalohany nilaza mihitsy izy natao anaty problème arao zay fantatro izy fa velona miparavitra. Fa nenao inona mba fanambarana? Ahitompany iny. Ny fanambarana dia zavatra avy amin'Andriamanitra izay mandresy lahatra anao. Zay ny atao hoe fanambarana. Zavatra avy amin'Andriamanitra. Mety io verset biblique. Fa tegna resy lahatra tamin'iny verset iny ianao dia iny lasa hitazomanao ny fiainanao, hitondrasanao ny fiainanao. Zao tsika ny teny fahasoavana sy famoram-po manaraka hoe manoatra ny mpandresy Jehovahandriamanitra momba sisy fanambarana daholo. Raha mahatadidinao na tonga n'ilay vehivavy ny tsy hijana mihitsy ny 20 taona sitrany tsy dia le kasika nataony tamin'ny Jesosy loatra nagnasitrana anazy fa nanana révélation izy. Azonao ve zany? Satria mahalanay riavana olona nikasika ny Jesosy tamin'io e. Tsy izy raiky n'olona nikasika teo. Ary mety nisy olona nanana problème grave noho izy nikasika ny Jesosy. Fa ny tegna nanasitrana ny vehivavy io dia ny révélation zay nanana. Zany hoe nisy zavatra nandresy lahatra anazy tao. Sady nifantohany ny concentré tamin'iny izy. Ain'Andriamanitra io. Mbola tany an-trano izy dia efa netitra izy zahanyroany vao mikasika eo izy ny somotra avy amin'ny tambany dia sitrany. Fa ny olona niarany vory teo tsisy nitenany zany. Tsisy nilazany zany. Izy io mamaky salama kanina. Tanora zoko tsy tanora zany. Zovy mitarika kanina. Zany tanaty saigny sasany. Fa nyn'ity vehivavy ty hoe zahanyroany. Dia rehefa koa le kapiteny. Hoe rehefa niangavan'i Jesosy ho any an-trano izy dia farany stopena aza mandeha any ianao izy. Fa manona teny iray dia ho sitrany mety izy raha. Nisy fanambarana taminazy hoe raha volamin'ny olo io afaka manasitra. Ka raha tonga any amin'ny hoavinao ianao zany fanambarana zany mila fikirinao. Ary za milaza aminao fa tsy izy rery no nikasika an'i Jesosy. Mety efa nisy olo maro be teo alohany fa tsy nandray nininy. Zany ilay natonga Jesosy miteny iza nikasika ny lambako teo. Dia namaly mako Petera, amoramolo aketo borogale. Olo nikasika lambanao akeky manahirana anao. Farany ko hoe tratra amin'ny viavy hoe zaho izy. Misy nikasika zaho izy Jesosy. Azonao ve zany? Le nikasika tiany Jesosy tenena nefa tsy le hoe nandondonga anazy. Hoe misy olo manana révélation magnodidina eto.
rehefa tonga ianao manoloana fivoriam-bavaka sana am'izao, manoloana mpananton'Andriamanitra zay fantanao fa mitondra ny fananten'Andriamanitra, anao any agna révélation. Magnana zavatra anasa, inona ny atontonao, inona ny fantohanao, anao tonga eto zany mba hanino, ino probleminao tianao vahana, zany zavatra mila velona ao anatinao. Zany rehefa agnatonga ny Bartimeo jamba vao nanontaniany Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao. Olo sahirana, olo mahatso, magnino zany manana jamba manaovana 2 millions d'ariary. Mba hoe zaka iko vangana lasopy amin'ny marakaro aiza milamy ina. Asa iko ndesina ila bazary kely ro zany magnano bazara vidy aina 2 kilo. Tsy nanao an'izany. Vao nanontany Jesosy mantsy Bartimeo inona ny tianao ataoko aminao Jesosy hoe mba hampahiratina ny maso. Zany hoe fa nisy révélation tanatiny tao hoe mila hampahiratina ny maso. Ianao tonga eto mitodika aminao zany raha. Inona ny tianao ataony Jesosy aminao? Tainy tompo ianao. Alléluia. Amen. Amen. Hatramin'izay mba nivavahanao, izy no mba halalanao an' Jesosy. Ohatrany ahoana ny considération apetraka anao amin'izany Jesosy. Hatramin'izay nafantaranao fivavaha. Manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Faharoa, misafidiana ino zay lazain'Andriamanitra fa aza mifantoka amin'ny zava-misy. Minoza iny lazain'Andriamanitra fa aza mifantoka amin'ny zava-misy. Betsaka amintsika riavana mahatonga atsika tsy mety tonga ny destiné dia diso mifantoka amin'izay zavatra tsy hananatsika tsika. Inona ny manka.